Anio Zoma fa 13 volana Janoary taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masinda Marka nalaina tao amin'ny toko 7 andin'ny 17 hatramin'ny 17. Niantso izay tiany hankeo aminy izy tamin'izany andro izany i Jesoa niakatra tany amin'ny tendrombohitra anankiray, ka niantso izay tiany hankeo aminy izy dia nankeo aminy ireo, ary nanendry 12 lahy izy hiara-kitoetra aminy sy irahiny toriteny, sady hanam-pahefana nasitrana ny aretina sy androkany demona. Ary Simôna nomeny fanampin'anarana hoe Pierre, ary Jakoba zanak'i sy rahalahin'i Jakoba izay nomeny fanampin'anarana hoe Boanerjesy, izany hoe zana-baratra, ary Andre sy Filipo sy Bartelemy sy Matio sy Toma sy Jakoba zanak'i sy Tade sy Simôna Zelôty ary Jôdasy Iskariota ilay namadika azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy.